Ray aman-dreny rahalay manakaja atao anatin'ny finoana Islam. Finoana Islam dia fitambarany aqida na hoe iman, fantatratsika amin'ny anarana hoe fotomponona, ibada na ihany koa hoe fanompona, al-muamala, ireo karazana fifandraisana aman'olona, ary faefatra farany al-adabu na hoe falalampomba. Mino tenako fa fitambarany zavatra efatra reo zao no antsoina hoe din islamo raha ohatra fampianaran'ny Qur'an al-Karim ndraiky sunnatin nabawin ro jerevantsika. Fantanina mipetraka amintsika zao aty, moa ve possible misy raiky aminazy io hasoronao afaka miaina anatin'ny din islamo anao? Mazava ho azy raha vao raiky amin'izy io fotsiny hasoronao avy hatrany angamba mety simba izany finoana islamo izay finoanao zany. Aka exemple fotsiny antsika, olona anankiray ny anty milaza izy fa hoe mpino islam nefa izy tsy matotra resaka aqida anazy zany tsy marina tanteraka eo anatreny Allahu azza wa jalla. Bal fantanina mazava ho azy fa simba tanteraka din islam nazy satria napetraka ny Allahu azza wa jalla fa hoe shurutiny le finoana islam mihitsy izany famarinany fotomponona na hoe iman fantatratsika amin'ny anarana hoe aqida zany. Izay voalazany Allahu azza wa jalla mitenin'azy milaza manao hoe innal insana la fi khusr illa alladhina amanu. Tena marina hozy izy Allahu azza wa jalla fa ny zanak'olombelona dia miaina ao anatin'ny fatiantoka tanteraka afa-tsy hoe ireo izay manam-pinoana. Dikan'izany hitantaratra fa raha vao sorona fotsiny aqida ao anatin'ny finoana islamo simba zany finoana islamo n'olona anankiray. Faharoa ihany koa, dinio ihany koa raha ohatra hoe asorintsika resaka ibada, ireo karazana fanompona, moa ve mipetraka araka ny tokony izy koa ve le islam n'olona anankiray? Mazava ho azy mba ino ary fomba hidirana ao anatin'ny jannany Allahu azza wa jalla afa-tsy amin'ny lalan'ireo fanompona izay takiny Allahu azza wa jalla aminazy. Zay indrindra no amafisiny Allahu azza wa jalla mitenin'azy toy ny le aya mivakitsika te milaza manao hoe illa alladhina amanu, moa ve iman fotsiny mahampy tsisy asa soa miaraka aminazy? Tsy maintsy nitakiny Allahu azza wa jalla mitenin'azy manao hoe wa amilu salihat, olo manana imany vitany arahiny zany le fananany imany amin'ny fanaovana ireo karazana asa soa maro samihafa. Asa soa farantsara takiny Allahu azza wa jalla amitsika ireo karazana fanompotsika azy, fanaovantsika sala, famoakatsika zaka, fanaovantsika ramadan, fandehanantsika hajj, ireo karazana ibada maro samihafa ao anatin'ny din islam. Manaraka amizay hitatsika zany fa hoe tsy afaka misaraka amitsika zavatra antsoina hoe aqida na hoe iman na fotomponona, tsy afaka misaraka amitsika ihany koa ibada na hoe ireo karazana fanompona, teboka fahatelo ihany koa tsy afaka misaraka amitsika zavatra antsoina hoe al-muamalat, ireo fifandraisana amin'ireo mpiarabelona amitsika andavanandro. Jereo Allahu azza wa jalla rahalay ndraiky ray aman-dreny ajaina isany manamafy mihitsy izy amin'ny Qur'an al-Karim milaza manao hoe inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Maro ndraiky maro aya anatin'ny Qur'an hita zao aza masamy teny mihitsy fa hoe akabetsan'ny islam mba toerana bebe kokoa io makasika muamalat fifandraisana aman'olona io mandilatra aza karazana fanompona ao anatin'ny dininy Allahu azza wa jalla. Anao nianty koa nazo riziki nandeha nianatra amin'ny université islamique maro samihafa, raha vao ampianarin'ireo lalàna anao anatin'ny din islam anaty tsy maintsy mianatra deux côté, fiqhul ibadat, ireo fiqh na hoe lalàna makasika fanompona, dia tsy maintsy ampianarin'ireo ihany koa ianao fiqhul muamalat, ireo karazana lalàna izay fifandraisanao aman'olona amin'ireo mpiarabelona aminao na mpino islam zany na tsy mpino islam. Dikan'izany tsy afaka misaraka amin'izany ihany koa ireo mpino islam, takina aminazy dikan'izany manana aqida na hoe iman fotomponona izy, takina aminazy dikan'izany fananany al-ibadat fanatanterany ireo fanompona maro samihafa, mbola takina mpino islam ihany koa ny fananany muamalati tsara fifandraisana izy amin'ireo mpiarabelona aminazy. Ary teboka fa efatra farany ihany koa raha halay ndraiky ray aman-dreny ajaina isany takina mpino islam ihany koa ireo adabiyat, ireo falalampomba ao anatin'ny dininy Allahu subhanahu wa ta'ala. Tsy ekena mihitsy androany ty mpino islam anankiray mety matanjaka izy ara-potomponona, matanjaka izy ara-panompona nefa ny marefo ndraiky izy resaka muamalati ndraiky adabiyati ndraiky ireo falalampomba amin'ny fiarahamonina izay misy azy. Mazava ho azy raha halay ndraiky ray aman-dreny ajaina isany maro ndraiky maro ayan'ny Qur'an ndraiky hadithin'ny nabiy sallallahu alayhi wa sallam mitaizatsika mpino islam
huwalala fumba tateraka yawanatin Allahu subhanahu wa ta'ala. Anisan zan wata Allahu azza wa jalla nandidnan skamlaza manahwe wa kulli ibadi yakulu allati hiya ahsan. Tenendri Muhammadu amnire panumku bahalala fumba yizirara huwata hiyena fiaramunna misnandreu namnela lamfiten zan namnela lamfietska arire mana peza na tsikara vom Qur'ana makaska ifalala fumba yu yizudia mesambara tunga marsamyafa faran tampni amnizeu adab ma Allah azza wa jalla izay fanana na falala pumba miaraka min Allah azza wa jalla izay tumpuinao izay hapietrakanao hasina naran Allah azza wa jalla tununao amtoerina izay sahazaz ambelanao amtoerina izay manevaz isketa mentrika amin'ikity ma Allah azza wa jalla arfalala pumba manaraka adab ma al-anbiya wal mursalin fananatsika izay adab na hoe fahendrena falala pumba amin'ireo mpaminany ndraiky iraka ny fandimby teto ambonin'ny tany ary fahatelo amin'izy io dia adab ma al-ulama karazana falala pumba haseutsika amin'ireo manampahaizana tsika anatin'ny din islam satria rendo nandova ireo mpaminandreo araka amin'ny fampianaran'ny rasulillah milaza mana hoe wal ulamai warathatul anbiya والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إذا مديك منحوي يرون علماء يرون غامباني نندوف فحللانا ناسيكا تمنلالني يريو بامناندرو فيتا فايفتفارني أدب مع جميع البشر fanana na fayindena ndek falala pumba amnireo zana kulumbilna reeta muslimuhum wa khairu muslimuhum napin islam zan natpin islam yenna de zavaboarni Allah azza wa jalla jabaza tukni hananatika adabu miarakam niziro jire tsara rahalain de kremandine jena isan jire fa fana jatska izan karazan adab marsam yafazan zan dona tunga pamnanska Muhammad sallallahu alaihi wasallam amni hadisi zay dhaif wa za hadisi fayuri mana paizana tikam tel min fawe sahihul maana lidikan hadis marna tatiraka ram lazam tsikiz manahwi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi zawziz dena min tum ko adab falala fumba izay faram mentka indinda ari naskutamnazi amni fin fayindena izan falala fumba zan jem dika manahwi yana upin islam yan kwa vunna naw nyanti hanaraka din islam na nek shahadat alla ilaha illa allah tukna hajaina ko yuru karazana adab jabrew adab ma Allah adab ma al-anbiya wal mursalin adab ma ammatun nasi dak adab ma jamil makhlukat wal ulama de wotan zenga mban natunga Allah azza wa jalla ni dera pamnan tsika fukatan falala fumba fatata zan izim lazama nahwe wa innaka la ala khulqin azim yanawi zai fatata zangamba ni faran tampni amnizan fayendenda ndak falala pumba zan pamnan tsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam